mbola ampitoana ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia Alahady fa 17 ny volana Jona ity dia iombonantsika amin'ny fiantsona sy amin'ny hanavaozantsika indray ny fanorantenantsika miaraka amin'ireo andeny katekomena fahazavana izay atokana sy horaisiny mpandray fanasan'ny tompo rehefa avy eo amin'ny fidirana faharoa. Ireo moa dia nandray ho teny filamatra, ho teny faneva lay Isaia 120 ny andininy voalohany tapany voalohany izay manambara hoe mitsangana ny hazava fa tonga ny fahazavanao. Mitsangana ny hazava fa tonga ny fahazavanao. Ao anatin'izay heverin'ny mpandinika fa fotoana tsy maintsy hitsanganan'ny fiangonana zao vanim-potoana izao, hitsanganany ka hijoroany ho vavolombelon'ilay mazava dia Jesosy Kristy izany. Satria ny fananana ny mazava dia mitaky sy mitondra amin'ny fandraisana andraikitra. Izany no afatra voalohany amin'izao tenin'Andriamanitra izao, mitsangana mba hiady andresy ny aizana, mitsangana mba hiady andresy ny aizana, fa indro ny aizana manarona ny tany ary ny Espito manarona ny firenena. Hatrany am-boalohany dia fantatsika fa raha nahary izao tontolo izao Andriamanitra dia efa nisy fanandrana ny aizina sy ny mazava. Hitantsika eo amin'ny Genesis 1 zany. Ary ny asan'Andriamanitra voalohany indrindra dia nampisy ny mazava, izany hoe ny nandroaka sy nanala ny aizina zay manarona ny tany. Jerosalema zay nandray ny mazava, izany hoe zay isehony sy atongavany voninahitr'Andriamanitra eto no tairina foazina mba hiady ary androaka ny aizina. Dia avy malala ny taonjato fa 720 no nantsoina hoe taonjaton'ny fahazavana na siècle de lumière hotsika. Ary zao ary fotoana fahatelo hiainantsika izao dia vao mainka mitohy zany asan'ny saina zany, satria amin'izao vanim-potoana hiainantsika izao, ny vanim-potoana ny ivelarana be indrindra ao anatin'izay atao hoe teknôlôjia avo lenta, satria mianaka ary efa miparika amin'izay mety any ambany ravikazo any ny fahafahana mampiasa zany teknôlôjia avo lenta izany, tahaka ny telefônina zay tsy miala ny tanànareo intsony ankehitriny. Ary zany ny ilazana fa ao anatiny zany atao hoe fitombon'ny fahalalana an-tsaina ka ny ilazana ho taonjato ny fahazavana, taonjato fa 720 vao mainka mitombo zany fahalalana ara-teknôlôjia izany. Saingy ny mpandinika dia milaza fa arakaraky ny mahabe ny mazava no mampitombo ny aloka. Ary zany aloko zany dia miseho amin'ny aizina,
ny aizina raha fantatsika rehefa ao anatin'ny aizina ny olona dia izy no hitany mahita olo-kafa ve izy ny tenany any no hitany rehefa ao anatin'ny aizina izy ary zany mahatonga ny hoe ankehitriny dia mbola ao anatin'ny aloka na ny aizina ny olona toy ny toetra ao anatin'ny aizina ka manjaka ny fitiavan-tena tsy mahita afa-tsy ny tenany ary zay lazaina hoe fanatolona na fanatolona mondialisation na globalisation fitenenana dia tsy hafa akory fa fanjakan'ny fitiavan-tena isy ny herin'ny vola ka mety olotokana dia mafy fiarahamonina manontolo iny fa ny firenena azy zany ny endriky ny aizina zay mampitoetra ny olona amin'ny fitiavan-tena ary mametraka ny vola na ny arena ho fahefana ny fiainany ary ny fiarahamonina sy ny firenena mihitsy azy ao anatin'ny aizina dia isin'ny faharatsiana rehetra zao no filazan'ny soatra masina azy fa zay ataony ao miafina ao maizina dia mahamenatra ny milaza izany zay ataony ao miafina ao maizina dia mahamenatra ny milaza izany raha ny tenan'olombelona dia sogajiana ho misy singatelo dia ny fanahy ny saina ny vatana ary tamin'ny fotoana andro atenatenany zay atao hoe moyen âge dia ny vatana no nanandanja ary nefa amin'izao andro lazay no mazava izao dia verina amin'izany indray ny olona ka efa tsy miakanjo intsony fa miverina tonny sanatrivatra ny biby isoa fa mangatsika ny andro ka tsy dia hita intsony ny tovavy mampiseho foatra fa zany mantsy ny endriky ilay famezana lanja zay tokony tsy ho hita fa tena maneho ny mahay ianao dia aseho ary endriky ny fiheveran'ny olona fa matsara ny fisainany zany kanefa zany dia maneho ny tsy fananany ilay ajama olona azy ao anatin'ny aizina dia morapotraka ny olona na lava rehefa tsy misy fahazavana ary fantatsika fa raha misy vanim-potoana mamora mahatafotoana ny olona zany hoe mamora mahatezitra ny olona eny an-dalana any amin'ny fivoriana aty am-piangonana tsy afaka intsony fampiain'ny olona ary dia mora lava ao anatiny zay fambiatrahana elanelana amin'ny hafa zay ary zany dia ateraky ny aizina zany fa ny aizina lesbe dia manarona ny firenenako dia ny fametrahana sy fivavahana amin'ny Andriamanitra tsy izy na ny sampy raha eto amintsika manokana vanim-potoana mampieritreritra ary tokony ampieritreritra ny fiangonana zao fa zao ny vanim-potoana hitantsika ny fahasahiana sy ny fiheverana indray hoe hivavaka amin'izay netiny razana ka tsy mamenatra ny olona intsony manao sy mitona ny olona fa zay dia manana zazavavin-drano zay dia manana kalanoro zay dia manana an'izao fanahy hafa rehetra izao ary betsaka ny voataona amin'izany ary zany mahatonga an'Andriamanitra nampiteny ny Isaiah-mpaminany hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao mitsangana mba hiady ka andresany aizina izany roay ary zavela ny toetra ao anatin'ny aizina ny firenena
ny faharoa zay hitantsika ao anatin'izany dia ny filazana fa raha mitsangana sy ampitsanganana ny zanak'Israely satria tonga ny fahazavany dia mba hanao hetsika lehibe, mba hisy fihetsehana hampatonga ny fahazavana hiparika, mitsangana miazava, baiko hanaovana hetsika lehibe zany. Tonga eo amin'ny Jerosalema ny fandrosoana, tonga eo amin'ny Jerosalema ny fahazavana, fa izy zay rava dia naorona indray, ary noho ny fahazavana tonga eo aminy dia misy sosoa rehetra amin'ny lafiny rehetra, na ara-materialy, na ara-politika, na ara-pitondratena, na amin'izay fivavahana zany no hitantsika eo amin'ireo andininy, fa tonga eo amin'ny mazava. Ary izany soa rehetra izany dia vokatry ny fahazavana eo aminy. Ary zay mara hoe fahazavana eo aminy dia tsy hafa fa ny fanatrehan'Andriamanitra azy. Ary ny fanatrehan'Andriamanitra azy dia milaza fa ny voninahitry Jehova dia miposaka eo aminy. Na ny voninahitry Jehova dia manarona sy manjaka eo amin'ny firenena. Andriamanitra dia manambara ny tenany ho mazava. Jaona apôstôly dia mamaritra ny toetran'Andriamanitra amin'ny teny telo. Teny voalohany dia Andriamanitra dia fanahy. Faharoa, Andriamanitra dia fitiavana. Ary ny fahatelo, Andriamanitra dia mazava. Ary raha ny Andriamanitra mazava zany dia manalika ny firenena. Ary zany no ilazany Jaona no mitoko voalohany hoe teo amin'ny taony tena mazava zay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Jaona natoko voalohany 1:7. Saingy indrisy ry havana fa raha tonga tamin'izao tontolo izao ny mazava dia izao tontolo izao tsy nandray ny mazava. Ny fandrosoana teo amin'ny zanak'Israely dia milaza zany fanatrehan'Andriamanitra ny fiainan'ny firenena zany. Kanefa dia nateo azy ny fandrosoana zany dia mbola mitoetra ihany ny aizana, ary mitoetra ihany ny faharatsiana, ary dia raha tonga ny mazava dia ohatrany tsy misy mazava. Ary zany no hitantsika fa raha lazaina hoe ao anatin'ny fandrosoana zao tontolo izao, ao anatin'ny fahalalana sy ny toetra ao anatin'izay fahazavan-tsaina vao maika toa tsy mazava, satria le fahazavan-tsaina zay ambary dia vao maika toa mampiariary ny faharatsiana. Zao taonjato iainantsika izao ry havana dia taonjato zay mampirongatra sy mampiverina indray, zay lazainao fahazavana ka mitondra fahalalana sy fahafaha ho amin'izay fiverenany indray, amin'izay manimba ny endrik'Andriamanitra eo amin'ny olona, tahaka an'izay fanambara tamin'ny sekolady ity. Fa raha lahy sy vavy no Andriamanitra ny olona dia betsaka ny mihevitra fa tsy lahy sy vavy intsony ny mendrika mpivady, fa ny lahy samy lahy, ny vavy samy vavy, ary endriky ny fahamazizan-tsaina zany ao anatin'ny fahazavana zay miposaka, mitsangana ary mihazava, zany hoe manetsika anao andray ny mazava izany. Ny fiangonana dia tsy maintsy mandray ny mazava, fa raha tsy zany dia tsy fiangonana izy, satria le Andriamanitra ivavahany dia Andriamanitra mazava. Raha tsy hita eo amin'ny fiangonana ny fahazavana dia tsy fiangonana izy. Ary ny fiangonana dia tsy afaka tsy hijery ny aizina eo amin'ny firenena,
ary zany no entsoina azy mitsangana mihazavana, manaova hetsika lehibe mba ahitan'ny olona ny fanatrehana Andriamanitra ny fiainany, ahitany ny firenena fa eo Andriamanitra zay tianome azy fiainam-pahazavana. Oka ianao azava, raisy ny fahazavana. Oka ianao azava, ivelatra ary ento anazava ny hafa ny fahazavana ao aminao. Teny fampiasan'i Jesosy ry havana, lay mazava ny miteny hoe mitsangana. Ny hoe mitsangana dia mamery indray ny endrik'Andriamanitra eo amin'ny olona, fa ny olona dia tsy natao andraty, ny olona dia tsy natao andohalika, ny olona dia tsy natao ikisaka, fa natao ijoro tsara ny tongony roa. Zany hoe tena mahalala ny maha-izy azy sy ny fisiny mifanatotra amin'ny tany zay naongana azy, kanefa mifandray amin'Andriamanitra ny lanitra. Rany no mahatonga an' Jesosy rehefa manala sy manafaka ny olona migeja mahazo azy dia miteny hoe mitsangana. Ary hitantsika fa raha nisy lehilahy marary ny paralysisy na malemy nentina tao amin'i Jesosy, dia niteny Jesosy tamin'izay zao, mitsangana be tao, ninona ny fandrinao. Inona moa ny dikan'izany? Zany hoe ny fandriana zay niazona anao, ny fandriana zay namatotra anao, dia ton'ilay aiza zay tsy ahafahanao mitsanga, tsy ahafahanao miverina mahaolona anao, tsy ahafahanao mahita fa olombelona anao. Ka raha tsy marary ry havana avy mba ty fandriana, ary zay ny fanafahana men'ny tompo tamin'ity marary ny paralysisy ity dia zao lay namatotra azy nandritry ny taona maro no betainy, afaka ny fe ary tsy fatotra zany Jesosy, tsy naleny Jesosy. Dia avana malala ho antsika ary zay miombona fiantsoana ary miombona anavao indray ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra, ka ilazany ny ten'Andriamanitra hoe mitsangana mihazava, fa tonga ny fahazavanao. Ary voavy nankalaza ny faraky ambinipolo taona ny fahaleovan-tenantsika isika, dia tsy ny tompo zaso ianao lay efa mahita ny voninahitr'Andriamanitra, lay mazava mba hanana ny fahasahina ijoro ho vavolombelona izany fahazavana izany, ka na amin'ny fisainana na amin'ny fanao na amin'ny fiteny dia ny anaparika zany finoana n'Andriamanitra mazava izany, mba hanala ny aizina zay mandrakotra ny fiainan'ny mpiarabelona amintsika, ny fiainan'ny firenentsika. Za manokana ry havana lasa ohatra ny fantatsana ny filazana antsika mandrakariva ny hoe tany manan-kare, tany nasoavin'Andriamanitra, tany zay ahitana ny soa rehetra Madagasikara, saingy tany zay miaina ao anatin'ny tsy fahitany intsony ny endrik'Andriamanitra eo, fa maro ny mitsindroka sy mitrongy tahaka an'ireo biby fantatsika ireo. Raha mijery ny atsimo fotsiny isika zay nabe resaka tato ato
fa tsy misy zavatra hohanina fa tsy vovotany sy oditra maina dia fotoana zay antonitsika fiangonana teny zany. Afaka manala ny aiziny fahantrana noho ny fisainana sy noho ny fitoerana ao anatin'ny fitiavatena ve ny fiangonana. Afaka mampitraka sy mamelo indray fanantenana mba tsy toetra ao anatin'ny fahakiviana ary tsy toetra ao anatin'ny fiondrena ve ny fiangonana. Afaka mitondra sy mijoro fa manana ny fahazavana ho aminy ve ny fiangonana ka maposaka ny fiainana amin'ny manodidina azy ao amin'ny firenena. Tsarovy ry havana fa ny asan'ny Satana no manamaizina ny fiainantsika, ny asan'ny Satana no tsy mampahitantsika ny fahazavan'Andriamanitra teny voninatr'Andriamanitra, ka ajambainy ny saintsika mba ho latsaka ao anatin'izay faharatsiana rehetra. Ary zany no niantsona any Isaia mpaminany hoe lazao amin'ny Jerosalema hoe mitsangana miazavana fa tonga ary ny voninahitry Jehovah efa miposaka aminao, fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny Espiritu manarona ny firenena, fa aminao kosa no hiposahan'ny voninahitry Jehovah. Zasy ianao ry havana nefa nahita zany herin'Andriamanitra manafaka amin'ny asan'ny Satana izany, ary zasy ianao ho antsoina hitomba amin'ny fahazavana. Ny mpandinika dia milaza fa io hazavana hitantsika io dia misy karazany 7. Ny ray zay tsy lazaina matetika dia lazainy hoe ny fahazavana mainty, lumière noire. Io fahazavana mainty io zany dia tsy mba hita maso fa na misy azy, ary ny kristianina dia tsy tokony ho izany. Ary zay no mahatonga an' Jesosy minazany hoe tsy misy olona mandrehitra jiro ka manao azy aiza ambany vata famara, fa apetrany eo amin'ny fanaovany jiro izy mba haninona, mba hazava amin'izay manodidina azy. Ny fiangonana dia tsy maintsy mampiseho ny fahazavan'Andriamanitra ho aminy. Ny fiangonana no ambara fa fahazavana zao tontolo izao, ary tonga fanasin'izao tontolo izao. Tany amin'ny nosy Mona any Oseania dia ao anatin'ny trano fiangonana anankiray, trano fivavahana anankiray, dia misy sary hosodoko lehibe zay ahitana lehilahy anankiray zay mamaky soratra masina. Ary dia zao soratra eo ambanin'ny zany sary zany hoe tamin'ny fahatongavany tsy nisy mazava teto, fa rehefa maty kosa izy dia tsy misy nitsonony aiza. Re fiangonana malala mitsangana miazavana fa tonga ny fahazavana. Amen.